Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary faly manona ny fiadanany amintsika rehetra. Ny zavatra resahantsika anio dia momba ny trangany seho tao anaty tambazotra zany, vato matafitohina ny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tany Antsorokavo. Dia takan'izao ilay tranga hoe ohatran'ny hoe nisy fikorontanana zany tao amin'ny fiangonana io. Dia arak'ilay sary hita zany dia mihidy ilay fiangonana dia misoratra ety ivelany hoe izay tsy mila ny pasteur, tsy tononiko ny anarany, izay tsy mila ny pasteur fa mpanakorotana. Izany hoe izay ny zavatra nisy zany. Dia efa maninona ny tonga amin'izay tranga izay zany ilay fiangonana Jesosy Mamonjy. Dia ny tiako tenenina fotsiny aloha voalohany alohan'ny zavatra rehetra dia hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikorontanana fa Andriamanitra dia tompon'ny filaminana. Fa kosa mety avy amin'Andriamanitra ihany koa izay tranga izay. Dia izay no tiniantsika eto. Tsika mahalala ny amin'ny filazantsara any fa nisy fotoana koa Jesosy Kristy nandrava ny tempoly satria feno mpivarotra tao ary samy tamin'ny filany avy ny Jiosy tamin'izany fotoana izany fa tsy tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Dia tena niravan'i Jesosy mihitsy ny tempoly sy ny événement rehetra tao anatin'ny tempoly tamin'izany fotoana izany ary hoy izy hoe fa ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Fa ianareo kosa hoy izy, hoy Jesosy dia manao azy ho zohy fieron'ny jiolahy. Ka raha tena izay tokoa ny tranga hoe misy an'izay zohy fieron'ny jiolahy izay fa manomboka mitsira eo amin'ilay fiangonana dia ho iaho kosa hoe tena rariny sitsy raha misy izay ohatrany hoe orooro ao anatin'izay toeram-piangonana izay mba isin'ilay hoe après la tempête c'est le calme. Za tena poro amin'izay fotoana izay. Dia misy tantara tahaka izao any amin'ny baiboly any tsara tsy niantsika ihany koa amin'izay tranga izay satria tsika moa eto dia maka lesona. Nisy fotoana ny zanak'Israely tena nymonomonina be zany tsisy mpanjaka intsony. Dia niteny tamin'Andriamanitra izy araka ny fimonomononany Jehova Elohim mila mpanjaka zahay hitondra ny firenenay fa tena manapatra tamin'ny firenen'Israely zany tamin'izany vanim-potoana izany. Any amin'ny 1 Samuel toko 7 any nahitanao izany tantara izany. Nanapatra tamin'ny firenena Israely zany ny firenena akoatra ny firenena Hebreo tamin'izany fotoana izany dia nampijaly nanao ny filany sy ny rehetrarehetra. Dia nymonomonina zany ny zanak'Israely hoe tena mila mpanjaka izay Jehova. Dia hitan'Andriamanitra izay fimonomonona izay fa tsy nahandra ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Dia bon, io ary ameko anareo solompanjaka araky ny filanareo sy le tianareo. Satria Andriamanitra mahay mandinika ny voa sy ny fo. Dia fatany hoe ohatry ny ahoana le filany zanak'Israely dia meny ary solompanjaka. Dia ny zavatra nisy anefa rahalasy ranabavy ary havana dia tsy nahavita akory ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nahatanteraka akory le hoe solompanjaka na dia hoe natao azy daholo ary ny seremonia momba ny fansorana sy araka ny Torah rehetra. Samuela mpaminany tamin'izany fotoana izany nanatanteraka azy rehefa nirahan'i Jehova dia nampanaely fa namono tena mihitsy ny lehilahin'Andriamanitra. Ka ny tiako tenenina zany dia hoe tandremo ty filantsika ity le hoe sentiment antsika io zany satria mety izay koa ny zavatra tranga miseho amin'ilay fiangonana Jesosy Mamonjy. Resaka eto mety le mpino mihitsy koa eto manana filana ao anatiny ao satria izay ny metimety aminy. Ka dia eto dia mampitandrina antsika hoe sokafo ny masonao ho anao le mitaky mihitsy zany hoe tsy mety aminay ihany na tsy mety aminay ihany na tena sokafo ny masonao amin'izao andrenesanao an'izao horonan-tsary izao hoe jereo aloha ny tenanao zany, jereo ny mombanao hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ilay antony filanao mandeha araka ny vision n'Andriamanitra ve tena zavatra taopon'Andriamanitra ve io takinao sa resaka manoto fotsiny ianao sa resaka hoe mitrena ianao sa resaka rebelina ianao. Zany rehetrarehetra any tsara jerentsika. Zao koa nefa lesona azo tsoahana ihany koa hoe itsika dia tsy tokony hanankim-po betsaka amin'ireny resaka fiangonana ireny satria ireny rehetrarehetra ireny ny religion tiako tenena eto tsy Jesosy Mamonjy ihany fa hafa ihany koa reny rehetra ireny dia voafehin'ny système daholo. Zany hoe misy lehibe any ambony any mibaiko azy dia mandeha araka ny ordre mihena avy any ambony izy. Misy lalina tsy maintsy izorany sy tsy azony atao na nitoriteny ary dia misy fotoana izy ireny voafetra hoe izao ihany ny endrika toriteny tsy maintsy atoriana zany. Ka ny tiako tenena amin'izany rehetrarehetra zany ny lesona tiako ampitaina amin'izany rehetrarehetra zany dia hoe apetrao rahalasy ranabavy Andriamanitra ao alohan'ny zavatra rehetra. Apetrao foana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Aintsika rehetra ny toko sy andininy zany Romanina toko 7:4. Ka hoy aho hoe ho anao zany le mitaky hoe zay tsy mila ny pasteur zao, zay tsy mila n'izao fampanakorotana, jerefo tsara
raha hoe tarian'andriamanitra tokoa ianao tariany Elohim ianao tamin'izay filanao zay tamin'izay fitakinao zay fa raha tsy izay a de mieritrerety ianao mandiniteny ianao fa anio ianao tsy mila pasteur raha pitso anao izy mpaminano avy amin'io tsy mila mpaminany ratra ianao tolotr'andriamanitra anao ny fiainana amin'izay tsy mety aminao ihany koa tsy mila an'io kosa Jesosy inona moa ny zavatra tiana ambara amin'izany rehetrarehetra zany ny tiako tenenina de hoe tandremo re tompoko fa indraindray a ilay sentiment ao anatintsika ao a de vitany devoly tsara amin'ny calcul azy hoe fantany ny manque eo aminao a satria ianao a mety efa tafasaraka tamin'Andriamanitra na tsy ampy ny pratika fifandraisanao amin'Andriamanitra de ny devoly mahita an'izay faiblessinao zay de miasa ny devoly a animbananao de ny fiafaranao a tahaka ny solom-panjaka tahaka ny nahazo ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa apetrao foana ny lama hoe ny an'Andriamanitra no voalohany amin'ny zavatra rehetra amaranao ko azy Exodosy 5:20 ary asaivy manao fitoerana masina ho ahy izy a de onina ao aminy a ry havana ampisainantsika zany za manomboka amin'izany teny zao manao fitoerana masina atao tokantranoko ato amiko zany hoe tsy miandry fivoriam-bavaka isan-kalady a fa aoriko atao tokantranoko aloha aoriko atapoko fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo zay ny tia nampitana amin'izay ka raha iandry ianao a filaminana ny anaty fiangonana ny anaty système etsy akosy à droite eto amin'ity fireneny ity ery teo amin'izao tontolo zao ity zay ahitantsika fahoriana ahitanareo fahoriana de hoy hoe ho reraka eto ihany ianao fa malaza azy tsara io Exodosy 25:8 io zay misy an'Andriamanitra ny misy fiadanana sy Andriamanitra satria Andriamanitra Elohim Jehova de izy ny fiadanana izy ny tompon'izany ary izy ny plénitude an'izany fahafianoan'izany fiadanana izany fifaliana de mirary soa antsika rehetra mino afa voray ianao ny afatra tahiny tompo ianao